Dia mbola fary miarabantsika indray amin'ity androany ity ho anareo mpanaraka ny fandarana bonjournaux sy ny self défense. Dia ity indray ary ny teknika antsika amin'ity androany ity raha misy olona manakenda anao manaky ny rindrina ohatr'izao dia ohatr'izao ny teknika antsika. Ohatr'izao raha antendanao voakenda mafy be tsy afaka mihetsika mihitsy ianao nefa ahafahantsika amin'izany dia ampidirinao ohatr'izao ilay saoka dia kapohana mafy be eo amin'ny masony dia ahodina ity dia avy eo kapohana indray ao amin'ny sofiny indray, kapohana ao amin'ny sofiny dia ahodina izy dia avy eo izy indray no ankininy eo. Manakenda izy dia ampidirinao ohatr'izao ny saoka dia kapohana mafy be eo amin'ny masony dia ahodina ity dia kapohana koa amin'ny sofiny dia ahodina ohatr'izao amin'izay izy dia afaka bala eny ity tongony gauche ity dia izay izy vao ao. Indray ny teknika ny masaka azo nomena anareo tamin'ity androany ity dia mbola manasa anareo zay amin'ny anio toy izao indray.